Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no erabako anareo zay manaraka ary koa miaino ny fandarana azo antoka votana ao Kristy na aiza misy anareo eran'izao tontolo zao. Ny fahasoavan'Andriamanitra ny eo amintsika rehetra de mba ho tanteraka amintsika ny fikasany. Satria ny tenin'Andriamanitra no hodinina azavaina dia mivavaka tsika mba azon'Andriamanitra tompon'ny teny amin'ny saina fa indrena ty mpanompo tsy mahazo ty ary koa metraka teny mivavaka indrindra hitondro zany any aminareo tsiray avy mivavaka tsika. Sotranao zay Andriamanitra famiramponao, sotra amin'ny fahasoavanao satria ianao no miasa manamara ny teninao rehetra ka de misaotra le saina fa indrena fa lana menao mpanomponao ity ary menao teny eo mivavako andrindra hitondranao zany any amin'ny hafa anokafanao ny fomba ampanano sasainy ka andraisan'ny tsara ny hafatra mpahafantarany sitraponao. Ho anao ny dera, ho anao ny saotra anao voninahitra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Saotra Andriamanitra, amen, alleluia. Dinitsika teto ny amin'ny hoe ny finoana sy ny fitiavana araka Andriamanitra. Ary efa nidiniky nandrositsika tam'zany ary tam'zany efa nandiniatsika ny teny fa ny finoana araka ny voalaza ao amin'ny Jakoba. Azafady amin'ny Hebreo toko faraky amby folo andininy fahaenina. Hebreo toko faraky amby folo andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atozona sitraka aminy afatsy fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Zereo tsara ty mazava tsara ny tenin'Andriamanitra hoe ny finoana zany de zao tsisy azona sitraka amin'Andriamanitra raha vao tsy amin'ny finoana na mivavaka ohatran'inona azy de raha tsy amin'ny finoana de tsy misy atao ahazona sitraka aminy fa zay manatona an'Andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay mazoto mitady azy. Mazava de mazava fa ny teny naverina ihany iny. Ary maro re olo ao amin'ny baiboly zay nanam-pinoana de nanaovan'Andriamanitra fagagana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo satria mazava de mazava tsara ty teny eto amin'ity Hebreo toko faraky amby folo ty. Ary ny andininy voalohany koa aza milaza hoe Hebreo raiky amby folo andininy voalohany amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary ny finoana ny fatokinany amin'ny zavatra antenaina fanehoana ny zavatra tsy hita. Ny finoana de fatokena zavatra ty zany hoe tsy azo tsapahitany na tsy hita le izy nefa de aseho hoe tena misy azon'Andriamanitra tanterahana. Zay zany a ny tena antony. Ka ho jerentsika ny ao amin'ny lioka hoe olona mba nanana finoana de tsara mba ho fantatsika lioka toko fafito ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Hofakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zany. Lioka toko fafito andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ary efa vitan'i Jesosy teo anatrehan'ny olona izany teniteny rehetra izany de nankany Kapernao izy. Ary ny mpanompon'ny kapiteny anankiray zay malalany dia narary efa ho faty. Koa raha nareny amin'ny Jesosy ilay kapiteny de naniraka loholona ny jiosy ankeo aminy hangataka ary mba ho avy ka ahasitrana ny mpanompony. Ary rehefa tonga teo amin'i Jesosy ireo de nangataka mafy taminy ka nanao hoe miendrika ny hanaovanao izany izy satria tia ny firenetsika izy sady izy no efa nanao ny sinagoga tamitsika. Ary Jesosy nandeha nanaraka taminy. Ary rehefa mby akaiky ny trano izy le kapiteny dia naniraka sakaiza hitsena azy ka nanao taminy hoe tompoko aza manahirana ny tenanao ianao fa tsy mendrika hidiranao eo ambanin'ny tranotrafotraniko koa na dia ny tenako aza dia nataoko fa tsy mendrika ankeo aminao
fa mitenena fo ihany de ho sitrana ny ankikilagy fa izaho koa mba lela managn-dehibe ihany ka manana miaramila zay fiheziko koa hoy zaho amin'ny anankiray mandehana de mandeha izy ary amin'ny anankiray koa avy de avy izy ary amin'ny ary amin'ny mpanompoko avy aty avy amin'ny mpanompoko ataovy zao de manao izy ary noho nahare zany Jesosy de gaga taminy ary dia nitodika izy ka nao tamin'ny vahoaka zay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo tsy mbola nahita finoana lehibe toy zany aho na de tamin'ny Israely azy ary noho ny tafaverina tao an-trano ireo iraka ireo de hitany fa sitrana lay mpanompo. Etsika dia raha mamakiny any amin'ny Matiotsika de ohatrany hoe le kapiteny mihitsy nandeha tany am'le tay am' Jesosy fa finoana n'iny naseho an'iny Matio iny fa lioka ny tena nazava le kapiteny tsy nandeha tany amin'iny Jesosy mihitsy fa lo olon'ny fiangonana no nirahany de reo no nandresy lahatra an' Jesosy de rehefa nandeha indray Jesosy ka efa akaiky ny trano jereo le finoany le kapiteny hafa mihitsy tsy mendriky hidiranao amin'ny tany manotafitranoko aho ary laha izao aza tsy mendriky akory nakeo aminao za koa de miaramila manan-dehibe ihany ary manana miaramila fiheziko ka raha milaza amin'ny anankiray mandehana de mandeha izy amin'ny anankiray avy de avy izy mandeha amin'ny mpanompoka de ataovy zao de manao izy ka mitenena fotsiny ihany de ho sitrany ny ny mpanompoko gaga Jesosy am'zany finoana zany olona zany de tsy nandeha tany an-tranotrano kory Jesosy fa sitrana tokoa le mpanompo zany le finoana. Andriamanitra zany de malala ny tena hoe finoana ao amin'ny fo misy ny hoe manaiky fa manaiky miaraka amin'ny finoana tena zava-dehibe tokoa ary eo zany nasitrana ny mpanomponyity kapiteny ity ary ho atsika raha mamakinareo amin'ny Matio toko 8:5-10 dia tsy le kapiteny nandeha tany fa tsy le olona nandeha tany fa le kapiteny nandeha mivantana fa ny tena izy de ty amin'ny liko aty ny tena marina. Matio toko 7 vakitsika ny 9:20 Matio toko 7 20 sy ny 20 izy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy ary raha nivavaka tao amin'ny mangingina Jesosy sady teo aminy ny mpianany dia nanontany azy izy ka nanao hoe ataon'ny olona ho iza moa aho dia namaly reo ka nanao hoe Jaona mpanao batisy nefa ny sasany kosa manao ho Eli ary ny sasany indray manao hoe ny anankiray amin'ny mpaminany fahiny na eno efa nitsangana. Etsika dia mahitany amin'ny hoe tantaran'ny Jesosy reo mpaminany zany de reo mpianana zany de tsy mahalala loatra ary dia mihevitra izy reo fa hoe araka ny filazan'ny olona de ahoana raha maka ny tany teo tsika de malaza petera hoe enao no Mesia de vakitsika amin'izay ny Matio toko 10 ahitatsika le finoan'ny olona zay zany ny finoan'ireo apôstôly petera mihitsy nefa niteny ka de vakitsika ny Matio toko 7 ahitatsika fanambaran'i Jesosy am'zany Matio toko 7 20 sy ny 20 de misy teny toy zao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo raha mbola milazy zany taminy izy indro tonga ny mpanapaka anankiray dia ny ankoko teo anatreny
ka nanao hoe maty ankehitriny zao ny zanako vavy fa andeha re mametraka ny taninao aminy de ho velona izy. Ty nitsangana nanaraka azy Jesosy mba amin'ny mpianany. Etsika raha manaraka ny bokany amin'ny boky Lioka dia voalaza amin'ny boky Lioka fa jero ny anaran'io mpanapaka io ary mbola narary mafy ny zanany. Kanjo izy raha vao niresaka tamin'i Jesosy teo a de nisy mpanompo nazy hoe maty ny zanakao. Toy atsika ny tohany io tantara io ao amin'ny 3 ka hatramin'ny 4. Ny andininy 3 ka hatramin'ny 4 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe Jesosy no niditra tao an-trano n'ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba de nanao hoe mivoaka fa tsy maty raha zazavavy fa matory de niome azy fatratra ny olona. Am' Jesosy moa io maty io de olona matory de ho foaziny velominy, tsy azon'ny olona mihitsy fa tena maty tokoa le olona zany araky ny fanambarana. Andiny 5 ary noho ny efa navoakany ny olona dia niditra Jesosy ka nandray ny tanany raha vehivavy de nitsangana izy ary lazany zany dia niely am'zany tandriky tay zany. Araky ty eto zao niome ny olona araky ny voalazany amin'ny Lioka hoe mantsy anareo tsy ho vakiko fa tsy lasa lava loatra dia ny olona zany le mpanapaka zany de mety hoe mbola marary mafy ny zanako ko mbola azo ametra-tany de ho velona. Kanjo tonga ny afatra hoe maty ny zanakao, aza manahirana ny mpampianatra intsony. Nefa hoy Jesosy hoe mino fotsiny ihany, velona ny zanakao. Azy zavatra zany a tsy azon'ny olona mihitsy fa tena zava-dehibe satria le teny Jesosy hoe mino fotsiny ihany, velona ny zanakao de velona tokoa ny zanany tao aorian'izay ary zava-dehibe ho an'ny olona. Ao Matteo 7 andininy 20 ka hatramin'ny 12 misy tantarany olona anankiray koa resaka olona mino jairo zany a na ny zanaka vavy nino izy de nampaniraka olona ary zay zany zavatra nitsangana izy mihitsy nanatona le kapiteny azafady. Jairo ndray kosa izy mihitsy nanatona ka rehefa nanatona izy a de nilaza fa hoe marary mafy ny zanany de nao amatretanana. Tonga moa mpanompo araky voalazany amin'ny Lioka efa maty ny zanakao za manahirana mpanompo nefa Jesosy ny teny hoe mino fotsiny ihany. Toy atsika ihany ny 20 am'ty tenin'Andriamanitra ity de ho hitatsika mazava-dehibe ny ateo hoe finoana. Ny 20 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe rindro nisy vehivavy anankiray zay efa narary rombany 10 taona nakeo ivoany ka nanendry ny somotra vaviny akanjony. Fa hoy izy anakampony na de ny lambany ihany aza no hotendreko de ho siky anao. Jesosy nihodina ka nahita azy de nanao hoe matoky ry zanako vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. De sitrana lay vehivavy tam'izay ora izay. Etsika ty vehivavy ty araky voalazany amin'ny Lioka dia tsy nikaraha mandritra ny 12 taona. De noho ny finoana nandrenesiny am' Jesosy jo raha mahakasika ny lambany aho de ho sitrana aho. Zany olona marary 12 taona amy tsy nikaraha zany de mahikely, tena mahikely mihitsy. Kanefa sitra ny dokotera ary nananevitra ny tenany ho faty mihitsy raha matoa satria lany fananana be, tapitra ny fananana. Kanefa zao niezaky izy kasika ny lamban Jesosy. Raha voalazany amin'ny Lioka dia nitosy Jesosy ka niteny hoe izy zany manendry ny lambako zany
toy petera hoe hitanao zao olona mifanety mifanesika be aminao zao koa izy nylazanao manesika ny lambanao misy manesika ory jesosy de nivery ny ramatoa de ny akoko teo ny atreny de ny tantara ny marina momba azy zay zany natonga an jesosy miteny eto hoe ny finoanao zanako vavy no nasitriny anao ary voalaza zany amateo any de hoe aliko any de mandehana soamantsara tena zava-dehibe tena zava-dehibe mihitsy ny finoany le ramatoa misy olona mana finoana ihany ko ao ny Mateo toko fahasivy io ary ny andininy 7 ka hatramin'ny 1 tena ahitana zava-dehibe mihitsy ny amin'ny fona Mateo toko fahasivy ny andininy 7 ka hatramin'ny 1 vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zao mivoalaza amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo anoho ny ala teo Jesosy de nisy jamba roa lahy nanaraka azy sady niantsoantso hoe mamindrafo aminay ry zanaky Davido ary rehefa niditra tao an-trano izy dia nanatona azy ireo jamba ary hoy Jesosy taminy mino va ianareo fa mahay manao zany aho hoy izy taminy eny tompoko ka dia nanendriny masony izy ka nanao hoe tongava aminareo alak'izay finoanareo dia nahiratra masony ary Jesosy namepetra azy mafy ka nanao hoe tandremo mba tsy fantatr'olona izao netsika dia mahavarina mihitsy jamba rola ary azo ampy fa misy mitatandreo satria tsy ahitan'i Jesosy izy ary de niantsoantso izy hoe ry tompo zanaky Davido mamindrafo aminay tena tia hita mafy de mafy mihitsy izy ary zao ary voalaza amy 9:30 no ny ala teo izy roa lahy dia nampiely ny lazany tam'izany tany rehetra izany Jesosy nefa fanontene de hoy Jesosy zany nanao taminy hoe tandremo mba tsy ho fantatr'olona izao kanefa raha vao niala teo izy roa lahy no ny afaliny fiainy loatra mifony de nitantara tamin'ny olona araky ny teny ety dia nampiely ny lazany tam'izany tandriketa izany tena zava-dehibe loatra ny finoana hoy Jesosy mino va ianareo fa mahay manao zany aho de hoy reo hoe eny tompoko neno izy de nahiratra ataony ahoana ny tsy ho faly niorakoraka be misy angamba tantara tanao hoe nahiratra zay nampiaratiny le lehilahy iny zay mahiratra zay raha jeritsika indray amy Mateo 10 resaka finoana io any finoana de tena zava-dehibe Mateo 10 120 ka hatramin'ny 20 eto koa tsika de mahita olona nanana finoana ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo manao hoe Mateo 10 ka hatramin'ny 20 amin'ny anaran'i Jesosy de niala teo Jesosy ka nankeny amin'ny faritany Tiro sy Sidona ary indro nisy vehivavy kananita anankiray nivoaka amin'izany tany zany ka niantso nanao hoe mamindrafo amiko tompo zanaky Davido zanako vavy ampaoriny demony loatra fa izy tsy namaly teny azy dia
nanatona ny mpianany ka nangataka taminy nanao hoe roa izy fa miantso mafy ato aoriantsika ary izy namaly ka nanao hoe tsy nirana aho afa-tsy amin'ny ondry very amin'ny zanak'Israely. Dia nanatona ihany la vehivavy dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe tompoko vonjeo aho. Fa izy nanao taminy hoe tsy mety maka ny mofonjava ka manipy azy ho amin'ny amboa kely. Fa hoy raha vehivavy, mariny zany tompoko, fa na de ny amboa kely azy mba mihinana zay latsaka amin'ny latabatry ny tompony ihany. De reo tsara teny hoe mba mihinana zay latsaka amin'ny ambany latabatry ny tompony ihany. Dia namaly Jesosy ka nanao taminy hoe raha vehivavy, lehibe ny finonaony, tongavo aminao arak'izay inonao, de sitrana ny zanavavy tam'izay ora izay. Ola voan'ny Deo iny zanaky ty Kananita ity, tsy hitany mihitsy atao ary fa diranovo izy mahita ny zana mijaly. De nitady an Jesosy de nanalaka avy ato aoriana. Ry tompo zanaky Davida ao mamirafo amiko, mijaly loatra ampaoriany demony loatra ny zanako vavy. Rehefa nahita ohatrany toa tsy namaly Jesosy fa teny lalany ihany ny zorany a. Raha nahita an'izay ny mpianatra de hoe roa ihany fa tabataba atao ritsika ato. Tsy nirarahiny le raha matoa zany teny zany. Jesosy koa tsy niteny, fa niteny fotsiny hoe tsy nirana aho afa-tsy amin'ondry very ny Israely. Androso ihany raha vehivavy de niakoka teo anatrehany Jesosy. Mamirafo amiko, de hoy Jesosy hoe tsy mety ny maka ny mofonjava ka manipy azy amin'ny amboa kely. Fanambanina teo a tsy ndrarahina na ilikilika nambanisany amboa kely, kanefa de nekeny raha matoa satria te ho sitriny izy amin'ny zanany. Mariny zany tompo. Fa na de ny amboa kely azy mba mihinana zay latsaka ambany latabatry ny tompony ihany. Reo jentilisy zany manodidina ny firen'Israely de efa noharin'ireo Israely tahaka ny biby, ny alika, amboa, kisoa, nohariny am'ireny biby reny. Ka de tsy nampanina ny raha vehivavy satria mba tiana ny zanaka ho sitrany izy. De nekeny, raha ny malagasy ankiny angamba no atao hoe amboa, miaratsindra atao koa hoe alika, ngamba de tena ady, tsisy alaharo tsony, fa tena ady be mihitsy hoe ahoana zay no hoharinareo amin'ny amboa. Kanefa ty vehivavy Kananita ty, noho ny finoany an Jesosy, zao tsara, noho ny finoany an Jesosy, de nekeny zany. Ka hoy izy hoe mariny zany tompo, fa na de ny amboa kely azy mba latsaka ambany latabatry ny tompony ihany. Mihinana zay latsaka ambany latabatry ny tompony ihany. Gaka Jesosy ka nanao hoe raha vehivavy, lehibe ny finonao, tongava arak'izay inonao. Zany hoe sitrana sombany tsara le zanany vavy. Mahavarina ny finoany reto ny reto, mahagaga, Jairo, le nanjanaka marary mafy, le kapiteny mananjanaka marary mafy, efa faty. Ty vehivavy ty, zay nanjanaka paoriny demony mafy loatra, afaka ihany koa. Fanontaniana mila valiny de hoe move Jesosy am'izao fotoana zao mbola miova. Jesosy de niteny tamin'ny mpianany hoe raha manafona kely tahaka ny voatsinapy azy nareo, tsy misy zay tsy azonareo atao. Raha hiteny an'io tendrombohitra io ary nareo hoe mifindra menjarany ny ranomasina, de ho tanteraka zany. Zany hoe le finoana avy amin'ny tenin'Andriamanitra sy finoana avy amin'ny fanamasina. Satria finoana de avy amin'ny toriteny, toriteny avy amin'ny teny Kristy. Ale anankiray fanamasina teo matetika de tsy de lazain'ny olona. Voalaza ny Korintianina voalohany toko 12,
ko ny tena voalohany toko faharoa amby folo de zao mivolaza dininy fito manao hoe amin'ny anaran'i jesosy ary izy rehetra de samy nomena amin'ny fampisoanany fanahy ahasoa. De eo amin'ny andininy fahavalo de misy teny toy zao fa ny tsiraray tamin'ny fanahy fa ny tsiraray nomeny ny fanahy teny fahendrena ary ny tsiraray teny fahalalana ary ny tsiraray de reo tsary teny hoe finoana am'izany fanahy ray zany ihany. Ny finoana de avy amin'ny fanamasina ihany ko ka rehefa miaraky reo tenin'Andriamanitra sy ny finoana araky ny fanamasina de tsisy tsy azo atao ana de kely tahaka an'veo tsinapy aza le ika am'izay fotoana zay. Azay no nahatonga an Jesosy ny teny an'izany. Zava-dehibe tokoa ny amin'ny hoe finoana sy fitiavana Andriamanitra satria le fitiavana araka an'Andriamanitra koa no nanery an Jesosy hanao reny asa ireny. Moa toizatsika manaraky zany fa sam'Andriamanitra amitsika de mba hovoninahitry'Andriamanitra le atao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Vavaka atsika. Misaotra anao zay Andriamanitra mandramponao. Misaotra amin'ny fahasavana zay nampafantarinao anay zany mombany amin'ny finoana. Ty finoana avy amin'ny toriteny, avy amin'ny teny Kristy ary koa finoana avy amin'ny vokatry ny asan'ny fanamasina ka hahatonga anay asa andeha araky ny fahasoavana tondra famonjena ao ny maro amin'ny lalan'i Jesosy Tompo. Ka ataonao ny dera ho anao saotra no voninahitry Andriamanitra amin'ny lalan'i Jesosy am'izany teny zany. Saotra Andriamanitra. Amen. Alleluia. De manao veloma mahafinaritra andray tompoko fahasoavan'Andriamanitra amitsika rehetra ka de mba ho tanteraka amitsika ny fikasan'Andriamanitra satria efa antombotra ny andro efa ho avy Jesosy miseo daolo ny famantana rehetra ka de mila manaraka ny teny Andriamanitra tsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Amen.